Salama daholo e. Asy fa somary mikobra kely ohatra ny tratran'le vovoka ny tsaikiny le vovoka naleantsika. Dia aleo mikobana kely ihany aloha ny feo somary fariparina fa miala tsiny. Ino moa zany resahantsika ny raharaham-pirenena ny resahantsika moa zany mazava be a. Dia atao arak'izay zay fomba iresahana anazy eo. Saika nanomana an'izy ihany fa bon aloha tonga dia tairina manta raha ohatra ka araka izy zaka zany tsy verina amin'le resaka rajoelina tamin'ny lakamisy nylay ny rajoelina sy ny mpampangony rehetrarehetra eo a tsy resaka amin'le anambomalaza tsy dia asiako resaka avy izy satria efa nytenin'ny avia koa ny amin'ny resaka iny tamin'ny videoko farany teo. Efa niteny taminareo fa mamondra aho ary rehefa avy mamondra aho dia mandrehatra. Zay. Io zany formule ny devoly io tsy misy ninona resaka hafa ankoatran'izay. Fa ny ambomalaza zany manomboka samy mikaroka daholo ny olona aloha zany samy miteny izay teneniny daholo. Fa ilay izy ohatran'ny manomboka mandreraka be satria mandeha hoe resaka beladonna dia mandeha indray avy eo lasaka botulisme noho indray ilay izy ndraisin'ny rajoelina indray tena ohatran'ny resaka resa-body indray koa ilay izy avy eo cousine sur cousine sur cousine ohatran'ny makaleo be. Dia eo misy nahazo visa dia avy eo indray hoe tsisy nahazo visa zany bon fa avelako aloha ny fotsiny normal fotsiny ny olona raha mitady ny marina satria io tsy voalalana napotika ny tamboly akory io ka hoe vitavita fotsiny ohatran'izao fa hain'olona no nandeha hain'olombelona no nandeha ary tena entre parenthèse fa tanora ilay olona ny ankamaroany zareo dia zay fa manahy fotsiny aho hoe vitavita mora fotsiny lasa mirendrika ho azy fotsiny ohatra ny tantaran'ny misy ty tantaran'ny rasazy sy tantaran'ny vosy indray io satria tamin'ireny nafana ny resaka tamin'ireny hoe ho tratra daholo ireo hivoaka daholo ny marina fa tonga dia niletika ho azy. Ny journaliste mazava be ny journaliste ao amin'ny firenena anankiray dia natao mba hoe ahafantarany vahoaka ny marina. Zay ny ilaina ny journalisme. Fa saingy izao leo amintsika ilay izy tsy possible satria ilay journaliste ireo tsy manana fiarovana, tsy manana sécurité. Zay ny problème na manana ny marina izy dia tsy sahy, tsy misy miaro ireo mpanao gazetitsika ireo. Dia zay zany moa polikeko iny fa zao maintenant tsika mila miray loha tsika malagasy mila miray feo dia tsy miembotra. Ny tanjona dia zao raha tanjona dia zao ny fanalana ny rajoelina zay ihany manala ny rajoelina dia mandrava ny fitondrana io feno jilam-body feno jilam-bavy zay ihany mila miaditsika anovan'le raha mpanjakana anovan'le raha mpiainana mihitsy na amin'ny sosialina sy ny rehetrarehetra zay ny aditsika eo. Mitsika zany mila réforme azona roa tsara hoe politika mila réforme tena hoe vrai tsika zany fa tsy ho politika lomorona be io tsy maintsy miditra amin'ny révolution tsika. Zay ny tena tenenina tsy maintsy miditra amin'ny révolution tsika na ahoana zay ihany ny solution satria efa matevi-koditra loatra zareo azonareo. Raha ohatra tamin'ny 10 taona na tamin'ny 5 taona na ohatra zany mbola azo nitsofina tamin'ny resaka manifestation io na resaka gidragidra madinidinika fa zao efa tara loatra izy efa problème be satria nantoka hoe tara izao izy efa navela hilatsaka
tena vela olona any a tena navela hitondra navela olona any tamin'ny alana forcine izy a sy tamin'ny alan'ny fampirorona dia izao tsika niraisina izao tsika ny afarany zao zany tsika vo hoe io zareo zao mampiseho ny vangina io a sy mampiseho ny tena hoe jadony ty findroany ity fa itsika zany dia zao action de révolution zay ny solution ny Madagasikara fa raha zany tsisy hevitra ntsony io efa ela nandrasana efa ela nainona foana hoe asivo action am'izay efa ela ny andrasany rehetrarehetra misy milaza hoe ahoaka zay le blabla fa tsika mihitsy mila mifo tena nisy mihitsy ny tena niketrika hoe asivo hetsika am'izay ara fa saingy zao tsy tanteraka azonareo noho ny antony maro zay tao aloha nisy ny hoe misy tsy fahaisakina teo a misy ny tsy fahasahiana koa tao a zay ary ny tena problème dia zao na anao ara le olona na anao ary zay na anao le olona problème tamin'izany fotoana zany dia hoe anaraka ve le vahoaka mipetraka hoe tena hoe anaraka ve le vahoaka nefa roatra ka hetsika ary sady tena indray fa tonga dia hiandry fotsiny hoe hiandry vaovao fotsiny hoe iza voasambotra zay nandrasana io raha tiana hoe andeha io a raha tiana hoe atao hoe révolution io a amin'ny endrika hetsy vahoaka zay ihany tsy misy zavatra tsy misy hoe coup d'état amboarimboarina hoe fampiresahana na famorina kely any ananana any tsy hany hetsy vahoaka ihany ny solution azonareo adino zany resaka hoe politika avolente zay mantsy nivokisana amin'ny olona foana politika avolente makatsy makaroa tapitra zany politika tsy mandeha amin'ireo politika tsy misy technicien tsy misy ninninina fa io dia politika na kibo politika na posy a politika na vody zay ny andralareo dia ianao mifokisana eto fotsiny tsy fotoana ntsony zao ny hoe andeha anoratra andeha hitaraina any amin'ny sadeka any amin'ny comité international andeha hitaraina any amin'ny OUA andeha hitaraina akakasikablo tsy antsony tsy izy zany ireo efa mahita reo ary mahatsapy reo a satria ireo mijery ary fantatreo fa zao tsy maintsy trotro vahoaka malagasy ireo fantan'izany tsy maintsy révolte amin'ny malagasy fantatreo zany zay mahatonga azy miteny tsisy mbetsika io resaka tiana teza fotsiny zany resaka hoe resaka tiana hibositra fotsiny zany hoe hanao troisième mandat zany tsy misy an'izany fa nary zareo ao anatiny ao raha mahatsapa nary zareo ao anatiny raha mahatsapa hoe tsy ho tafatsony ty zavatra ty tsy ho voatazona tsy voatazona tsony fitondrany io azonareo ireny le fitetezana faritra reny hoe anina ministra ary anany na dego any anany reny a tsindry fotsiny reny ary reny dia tena fanabadona miampy fanabadona dia alohan'ny zay moa zany tena baziny ty resaka tsika alohan'ny resako ny plan sy ny hoe date ny révolution raha tena tonga amin'izany tsika dia zao ajanony aloha reto ajanony a ty grève tapatapany ty azonareo io ty grève mitsitokotoko ty a ajanony io migrève mijirama migrève ny azy mijery migrève ny jirama io jirama io zany le sakile entre parenthèse le jirama zany hoe nitokona le syndicat mijery an'le sary le syndicat mijoro eo zany dia bandiny rajoelona na tsy ataoko hoe atsasany misy fantatro tsara ao anatiny io misy bandiny rajoelona ao mijoro miaraka amin'ny syndicat ao tsy moa ny balanseko eto za tsy matahotra anazy aloha balanseko eto mijoro tsara hoe dalà ny zanany amin'io garde de corps rajoelona ary mampimity zao dia dala anisany manome info ana avy aty ivelany balanseko raha satria namadika anahy
lentinao io bandy io miambina an'lahy io raha tsy velona lentinao io dia zay ataona zay anaovana azy ao fa io zany a le syndicat le foza ao amin'le syndicat ao ny any aminy zany tsy mba misy jiro tapaka zany ary tsy afaka miteny betsaka moa satria le olona manodidina azy afaly satria ny ao amin'izao tsy mba tapaka zany ny jiro zay le foza fa io grève tapatapa vita le parenthèse io grève tapatapaka io a ajanony tsy mety io aleo raha miteny hoe tsy faly zay soreny zay a dia tonga dia mifrappe direct tonga dia any amin'ny ministère na any amin'ny ministère miditra na tonga dia mitokantranon'le ministra no mandeha tonga dia mivaravarany dia atao flasy na atao tonga dia mitselatra zay ny fanao azy fa tsy mitokona any amin'ny arabe eny amin'ny arabe no anga raha eny amin'ny arabe nao a tsisy dikina bila mora potehana potika fotsiny le hetsika ataonareo zay le gendarme irahandry zareo a manapotika ny hetsika reo ohatran'le maniraka ohatran'ny olona ny irahana le gendarme ohatran'le maniraka olona mankany an-tsena reny iny izy dia tonga dia miragny crime zay dia ravany dia zay tsy misy tapakandro tsy misy indray andro tsy misy roa andro rava ny hetsika zay bao dia araka io teneniny koa moa isotra nataoko ambony hoe ny révolution malagasy a volana septembre mety moa zany no tena resakitsika hoe volana septembre any hetsika révolution malagasy misy antony ny tsy hanaovana anazy miloha ny tsy hanaovana anazy avant ny azoko ampitainy aminareo eto dia zao rehefa tsy maintsy voateina any misy nidatika avy eo fa une semaine na 10 jours farafaratsiny a alohan'ny etsehany révolution any Madagasikara dia hanao manifestation ny eto amin'ny diaspora aloha zay isy manifestation lehibe ho atao eto amin'ny diaspora herinandro alohan'ny isin'ny révolution zay ny atao fanohanana ny hetsika atao Madagasikara fanampiana ary fampahafantarana indrindra an'izao tontolo zao indrindra fa ny frantsay fa tsy manaiky intsony ny malagasy azonareo tsy manaiky intsony ny malagasy dia avy aleo izy aminany any inona tsy manaiky amin'inona avy aleo zareo aminany ao inona le tseken'ny malagasy zay io zany a problème inona antipotenina mahatonga azy le septembre satria misy ny hetsika eto a frantsa mirevolte koa ny frantsay a amin'ny 10 septembre à partir en 10 septembre io moa zany problèmeny Macron sy Bayrou anazy ny azy fa itsika fotoanantsika zay ihany ao anatin'izay fotoana zay zany tsika afaka mamaraparana manomana mafaraparana zay zavatra tokony ilaina misy tsy d'accord ny hoe maninona no tenenina lizy non tenenina lizy satria zao ny zavatra nikononkononina hatramin'izay hoe hetsika nikononkononina ambadika tsy misy vita tsy misy tanteraka fa aleo hazava amin'izao a tonga dia fasafasa samby vonona tsy misy tanteraka zavatra nikononkonona hatramin'izay fa dia inona ny hafarana fisamborana indray raha misy fanagadrana misy zay aty ivelany a manampy manohana ny hetsika atao any Madagasikara amin'izany révolution zany indrindrindrindra ny jour J so averinareo hoe mipetraka fotsiny afaka manomana manampy tsara mihitsy zay tsy zany resaka hoe misy milice garde du corps sy ny sirany tsisy dikany zany hoe manana mercenaire sy ny namana tsika manana antidotiny zany tsika
tsy asina olana zany zay fa za tsy teny hoe mino fotsiny ihany a fa raha ohatra hoanisany solo hoanisany fo zareo misy mitabataba reny mitongava ty fa sa mitabataba sy miblabla fotsiny la de zao ndana mankany amin'ny rajoelona ndana mankany amin'ny rajoelona de mbiresa aminy hoe be resaka fotsiny ve le mariko io a sa tena samy petaka io dia amaly anisany rajoelona satria hiverina ny sainy zay fa de misy ny hetsika ataotsika zay ny tena tiako tenenina manarak'izay ina moa zany a meko anareo ohatra misy mantsy manao hoe révolution tsy haiko zay fandraisan'ny olona azy meko anareo sariny révolution miseho amin'ny tanàna io andro io zany a de miara mitroatra zay ny révolution tsy misy zavatra mitsitokotoko eo miara mitroatra ny vahoaka rehetrarehetra ao Madagasikara io tsy manifestation tsotsotra io a io tsy débat fa ny révolution aloha de azaky teny zao ny révolution de misy violence zay tsy na hijery ny définition de révolution a de misy violence io na ahoana satria io misy fitakina io a misy fitadiavana io alohan'ny tonga avy amin'ny fotoana eo aminareo io ihany de zao misy hetsika ihany tsy mety atao a misy ihany daka tsy hita maso atao amin'zareo a madinidinika amitsika andreo manomboka zao zany de ho atao tamtam ataovy tamtam apartao fa ho avy révolution io ho avy révolution malagasy io aloha angovotra ao ary ho atao io fa tsy hoe resabe zay rehetra no ataotsika révolution zay rehetra zay no atao a de hitsinjovana ny taranak'anirina ireo zanakitsika ireo zanafikelytsika ireo zafikelytsika zafy avy tsy ziby ho an'le génération ho avy zay ny anaovana zay rehetra zay no atao ka zay no izy ry malagasy fa zao miara mitroatra sika ho an'ny Madagasikara manaiky nareo ty faritako tsara ty manaiky nareo a indrindrindra nareo Madagasikara manaiky nareo fa miara-mihetsika daholo a tant mieux pour nous fa raha mbola hoe atoritory sy mbola hiandry kely a de tena mialatsinina aminy fa de tant pis pour vous zay io tsy afaky ny anadino Madagasikara koa raha mbola hoe gasy zany tsy afaky ny anadino an'io fa raha ohatra ny tonga ny mitentsika hoe balita ny tsaminina azo adonino azo hodina tsy hita io tiako tenenina fa tsy azo adonino azo hodina tsy hita io azonareo za raisiko amin'ny taonako fotsiny betsakitsika mitovy amiko fa rehefa tsy anao io tsy ho adino mihitsy averiko hoe tsy ho adino mihitsy io akory fa azo atao hodina tsy hita koa rehefa tena samy tsy hanintsy aninona zay aloha miaina tsotra miadana any am'izay andro sisa iainana tsy haiko 5 sa 10 sa 12 sa 20 taona betsaka ny toerana azo ale mahafinaritra eto ambonin'ny tany fa zay fa zao fotsiny marina tena zay kosa amin'ny fo mihitsy a tsy misy tsara ohatra miany amin'ny tany tena raha ohatra ka milamina raha ohatra ka azo iainana voilà zay ny tiako tenenina androany a fa de aminaraka tsika miresaka bebe kokoa salut daholo azadino zany fa any amin'ny septembre l'évolution malagasy herinandro alohan'ny hetsika misy ny manifestation eto amin'ny diaspora
dia miaraka mikaraky an'izay tsika. Salut daholo.